tanora iray roapolo taona tratry ny aretina mamany lava no anisan'ireo hiatrika ny fandidiana. Ny voaka loloatra nahazo azy vokatry ny fanoloana no nahatonga ny aretina raha ny fantatra. Claude Arasolosan sy Mami Rasoanaivo Atrano mitatitra ny vaovao. Nisy nanolana zany izy dia voka tamin'izy telo ambin'ny folo taona dia teraka izy dia nizaza tsy azy dia nanomboka tamin'iny izy izay zany miaraka amin'ity madama ty tanàna fa izy zany zanako lasa irana be mihitsy ny tanàna dia nentinay zany izy amonjy izay nahatongavanay eto ny nasa hoe operena mihitsy izy satria fa sy mba tena lefa tena